Miarabotopoko androany isika de ndondray raha hiresadresaka mahakasika ny ako ny fitokonany ireo vondrony kandida izay mbola mitohy hatrany mandraky tiny androany ary tsy mitsahatra mo izany fitokonana amin'ny fangatahana izay miady amin'ny tsirariny ataon'ireo vondrony kandida izay fa dia miha mafana ihany raha hatramin'izao fa mialohan zany dia azadiny ny milaiky ny video tsika ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy watagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa avetran tonga de vavany ndao ary fitokonana hatrany mo ny resaka tsika amin'ny ity video indray mitoraky ty araka na tsipikore ampiantohana dia mitohy izany fitokonana izay ataon'ireo vondrony kandida izay ary tsy vitany eto Antananarivo ihany izany fitokonana ataony ireo kandida izay sy ireo mpanaradia azy fa maro ireo mpanaradia azy ireo eny amin'ny faritany no efa manao an'izany fitokonana izany toy ny ao Ambatondrazaka sy any Fianarantsoa ary ny any Antsirabe izay hita fa tena miha maro hatrany ny olona izay manaradia azy reto satria araka ny nambaran'ireo vondrony kandida moa dia fitakinany rariny ary fiadina amin'ny tsirariny sy ny hitsiny ary ny fiadina amin'ny fandikandikandalana sy ny fanitsakitsahana lalampanorenana izay no antony mampijoro anireto vondrony kandida ireto ary tsy hanaiky mitsy ireto farany amin'izao afitsoko ny fanapahan-kevitry ny ACCCCNI izao fa mila fifidianana madio sy mangarahara izy ireo ary tsy manaiky hatrany ho iretsy farany ny hirotsahany izay olona manana nationalité vazaha ho kandida ho filohan'ny Madagasikara amin'ny 2023 ity nandritra izany fitokonana izay ataon'ireo vondrony kandida izay moa dia samy naneho hevitra ny tsirairay tamin'ireo kandida ary tamin'izany no nilazany izy ireo fa mitohy ny tolona ary tsy maintsy mijanona io fifidianana navadika ho fifidianana io hoy Hajo Andrianarivelo tsy maintsy mamerim-bola izay nangalatra tamin'ny firenena ity ho izy hatrany mbola ho setrin'izay hatrany dia nandefa taratasy ho an'ny parlementaire frantsay ireo solombavambahoaka izay miaradia amin'ireo vondrony kandida izay manao fitokonana amin'izao fotoana izao nalefan'ireo parlementaire malagasy mo izay taratasy izay manoloana ny toedra haram-pirenena misy ankehitriny miantso ireo fianakaviam-be raisam-pirenena ny avy eo anivon'ny parlementaire malagasy mba handray andraikitra sy handroso vaholana manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna izay efa tsy tako na fenina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fampiresahana hoy izy ireo hatrany tanjona ny zorana makany amin'ny fiadidiana madio mangarahara ary ekeny rehetra manampy izay hatrany dia hita mibaribary androany fa tena manao amboletra ireo mpitandro filaminana izay tsy mamela malalaka ireo vondrony kandida hivezivezy sy aneho hevitra etseroa fa dia eny foana ireo mpitandro filaminana izay maneritery ny lalan'izy ireo hita taratra tamin'izany ny fanakanan-dalana sy ny fisakanana ary ny fomba rehetra nataon'ireo mpitandro filaminana mba hanakanana ny hetsika n'ireo kandida fa nateo azay izany dia tsy nasakan'ireo vondrony kandida izay ndeha haneho heviny sy ny fitiavany mitady ny marina sy ny hitsina hatrany ka dia vorolanina ny vahoaka teny mahitsy ary dia tanteraka soamantsara ny fanehoan-kevitrin'ireo vondrony kandida tamin'izany fotoana izany araka izany raha dia tena mahatsapa fa tena voelingely ary voasakatsakana tanteraka ny fahafahana mivezivezy eto Madagasikara araka ny nambaran'ireo vondrony kandida hatrany nateo aza nefa izany fanakatsakana izay nataon'ireo zandameripirenena sy ny mpitandro filaminana maro samihafa dia tsy nasakan'ireo ponina izay hanaradian'ireo vondrony kandida izany rehetra izany fa vao maika aza dia miha maro hatrany ireo vahoaka izay midina an-dalambe manao hetsika ampilaminana miaraka amin'ireo collectif de kandida vokatra izay fanakanana izay nataon'ny mpitandro filaminana zay hatrany dia nisa telo ireo kandida izay tsy tonga teny mahitsy voasakan'ireo mpitandro filaminana vokatra izay hatrany moa dia tezitra ireo vahoaka ary dia nipopoaka mihitsy ny sarombolany dia nampiakapeo ihany koa ireo kandida izay tonga teny satria mahatsapa izy ireo fa tena misy tsindro hazilena izay ataon'ny mpitandro filaminana izay tsy hafahany izy ireo manao fanehoan-kevitra malalaka tsy vitan'izay ihany nihetsika fa nanambara ireo vondrony kandida fa raha pitso dia hidina eny Andalambe eny amin'ny 13 Mai izy ireo satria tsy misy afaka handrara azy ireo hidina eny amin'ny 13 Mai ary lainga ny filazana hoe zone rouge ny makina Analakely sy eny amin'ny 13 Mai ho izy ireo hatrany ka dia nanapa-kevitra ireo vondrony kandida fa raha ampitso sabotsy dia hidina eny amin'ny 13 Mai izy ireo araka izany ara dia manentana sy manasa ho an'ny olom-pirenena rehetra izy ireo vondrony kandida mba hidina eny amin'ny 13 Mai hanaradia azy ireo ny raha pitso 4 Novambra manomboka ny maraina avelako eo aloha ny mahakasika ny fitokonan'ireo vondrony kandida fa andao ary isika mba hiresadresaka vaovao hafa izay mahakasika ny konan'ireo mpampianatra izay mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao fa milohan'izay dia azadiny ny manao commentaire samy maneho ny heviny ao ambanin'ity video ity isika rehetra mba ahafahana mandravina ireny hevitran'ireo ireny ahafahantsika manao video manaraka eo araka ny hita hatrany moa dia efa matety pitranga ity olana izay miseho amin'ny fampianarana ity izany hoe eo amin'ny ny tsy fahavitany fanefanany karaman'ireo mpampianatra indrindra fa ny mpampianatra ny FRAM ka dia manao antsoavy hatrany ireto mpampianatra ny FRAM reto ary nitokana tena ny lohan'ny ministera mihitsy ara ireto farany satria mahatsaro tena tsisy piraharaha ary tsisy piahy ireto mpampianatra nefa dia mpampianatra zany isan'ny loharano ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny firenena satria raha tsy misy ny mpampianatra dia tsy misy ny mpianatra hovanina mihitsiny fa ny magaga nefa dia hatrizay ka hatramin'izao toa lasa ambanimbany zavatra foana izany resaka fampianarana sy mpampianatra izany ka miteraka izao tsy fahavitany fandoavany karaman'izy ireo izao hatrany etsy an-tany zay dia nanao fanambarana ny SECS
SES Sampanantananarivo mbola mitohy ny tolony tsy azo tanterahana ary mila foanina ny fifidianana atao amboletra amin'ny 16 novambra izay hampiadiny malagasy samy malagasy mila mandray andraikitra ny fianakaviam-be iraisan'ny firenena fa tsy tokony hitazam-potsiny manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena efa ho 13 taona izao no nialana tamin'ny fanjanahantany ka tsy manaiky entim-bazaha intsony ny malagasy hoy hatrany nambarany SECS Sampanana Antananarivo ajanoko atreo aloha ny mahakasika ny akony ty vaovao ty androany ka dia manasa antsika hatrany hanao commentaire ao ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra nareo rehetra ireny ahafahantsika manao vidéo vaovao manarakeo manasa antsika ihany koa mba hileke an'ity vidéo ity ary manasa anareo hatrany hiabone amin'ny sainantsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa ny MCC tonga watawata gasy tomboky lasy tomboky vavy magasitraka dia mirary soa Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fa gasigara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy dino sinay zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anao mbany volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako tsy mivakirano iae zanakadako zaho fiera fa zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.